Niarabantsika mpiray tanindrazana amin'izao folafolankandro izao. Fanontaniana petraka dia hoe aiza daholo ny fiangonana manaliny mangary paosiny vahoaka isan'alahady ireo? Aiza daholo ianareo milaza azo kristianina? Ao amin'ny baiboly izay vakianareo dia misy hoe miarah ory amin'izay ory. Aiza ny fiaraha-miorina ataonareo? Mba nisy fiangonana nanao fanambarana ve tatoato manameloka an'izao faty olona mikararana ao Madagasikara izao? Ho anareo mpandala amin'ny fomban-drazana, aiza le hoe trano atsimo sy avaratra izay tsy mahaleky alofana, tanana visy havanana izay didiny maharary, aiza? Fa samy mangina daholo, mbola mba nisy nanameloka ve nareo ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Za tsy mahalala ny fivavahana silamo, fa za mino fa misy an'izany koa amin'ny boky ivavahan'zareo ny ao amin'ny fotoam-pivavahanareo. Fa aiza ianareo? Ianareo malagasy mpiray tanindrazana, na inona finoanao, na inona finoanao, na inona firenena politika misy anao, na inona, aiza ianareo? Mangina daholo. Ato amin'ny Facebook tsika no mifamendrofendro, fa tsy misy na dia anankiray ara mba mieritreitra andao mba hanao hetsika ho fiaraha-miory amin'ireo fianakaviana roanjato mahery nanana amin'ny maty. Averiko tsara tsisy resaka politika, tsy resaka lazaiko ty, fa hitodika koa aiza ianareo politika? Aiza daholo ireo olona mpanao propaganda sy ireo olona mpanao mitetitety faritra isan-karazany mandokandoka-teny fa tian'ny malagasy? Aiza daholo? Tsisy hita, mangina. Indrindrindrindra ireo mpanao politika any Madagasikara izay mampiseho hoe tia tanindrazana, faty olona mikararana, mangina daholo, tsisy samy teny. Mpitondra fanjakana moa, amin'ny mampitondra fanjakana azy izy ny tompona andraikitra, nefa tsisy na dia fihetsaram-belatsia akory hoe andaotsika mba hanao andro ray fisaonana ho an'ireo olona ireo, satria ain'olona ny nalatsaka. Ianao ve moa hiteny hoe izay ny tompona andraikitra amin'io? Fa mba farafaratsiny mba misy ao anatin'le fitondram-panjakana mpiandry anie le filohanareo, mpiandry mahalala tsara n'izany hoe vidin'ny ain'olombelona zany. Na ianao na tsy ianao no nanao an'io rangaty, rehefa olona manjato ny mahery ny maty, mendrika fanomezam-boninahitra zany, misy fisaonana fahobe tokony atao amin'izany. Aty amin'ny firenena mandroso civilisé, raha mihoatry ny folo fotsiny ny maty dia efa midina ny sainam-pirenena manao fisaonana. Misy ny atao hoe hetsika fotsy, manao marche blanche ny olona, tsy misy refriana politika hoe avaiza na avaiza, fa miara-mientana aloha, satria mampalahelo zany hoe mpiray tanindrazana maro aman-jato ny mary, ankizy, tanora, zaza, lehibe, tsy vavy, lahy, antitra, maty, atao sorona, ritina ny rany, esorina ny tovany. Ireo varira moa efa tsy lazaina intsony, fa mangina daholo ny rehetrarehetra. Eto dia tsy ny mpitondra fanjakana rery no omeko tsiny, fa ianareo vahoaka rehetra mihitsy omeko tsiny ianareo, satria zavatra fahalalam-pomba faran'izay tsotra indrindra zany ireo olona, faran'izay tsotra indrindra. Rehefa tsy vitatsika ny mandeha mamangy ary tsy vitatsika zany hamango fianakaviana roanjato zany, dia mba lasitsika manao fientanana indray mandeha, tsy misy loko politika ao averiko tsara, tsy misy hoe hanonga-panjakana raha manao an'izany, fa fiaraha-mientana fotsiny. Dia andao mba hiaraka aneo amin'ny olona hoe izao ny zava-misy, dia andao hiaraka. Tsy misy zany amintsika malagasy. Mba nanandrana nanao fanentanana tamin'ireo namana maromaro taty ivelany, diaspora, izay no eritreretiko sy no everiko hoe intellectuel, mba fa ambonimbony niveau ara-tsaina, fahalalam-pomba, zava-doza ny valiteny azoko. Sarotra be zany, lasa mivadika loko politika raha vao manao an'izany. Ny fianakavianay mbola betsaka ny any ka sao dia rofony ro fotsiny any, gadragadrainy. Zany very olona ny toe-tsaina misy amin'izao fotoana. Resaka fiaraha-mientana, fiaraha-miorina angatahana aminao, fa tsy misy andao anohana n'ity politika tiana. Sady tsy voatery hitovy fijery any atsika, tsy votizatsy mpampirisika anareo mihitsy mitovizonareo loko ao, tsisy ilavako an'izay fanohanana na tsy fanohananareo, fa resaka malagasy mireharehery ianareo rehefa maresy ny barea.
manao akanjo nikipam-pirenena mirehare hoe fier d'être malgasy. Malgasy amin'io a, fier d'être malgasy. Avy eo resy le barea satria tsy mbola nahita barea lasa fa nahazo kopy zany. Resy foana. Tsy hitako. Zay le mafiera ve. Zavatra ohatr'izao no tena anehoana ny fierté, ny fiarahamientana. Satria ve tsy hoe havanao, satria ve tsy mbola fianakavianareo maty dia hoe tsy alohanay mipetrapetra-potsiny. Eny ary. Misy atongavana saina tsara zany fa zay nivoanay aty. Hiteny aminareo aho hoe manao marina moa ny toe-tsain'ny malagasy diaspora. Aty ny tena ahitana an'izany toe-tsaina faran'izay mampome zany. Misy fietsiketsehana zay fatao aty Isatono, tsy izay tsy mahalala zany, RNS ny anarany. Tsy le RNS no mekotsiny a. Manao ny fikarakarana ny mpikarakara. Manao izay azony atao izy mba ho fifalian'ny malagasy. Fa reo olona mpandray anjara ny ankabeazany. Ankoatra ny mpanao fanatanjahantena moa dia misy ireo olona tia sehoseho tonga fotsiny any. Inona ny ataony any ozy nareo? Ampidera hoe zay a manana Ferrari, manana Lamborghini, manana fiara enjana be. Nefa ny amin'io fiara ho faina. Vitandrinandra mihitsy no manofa fiara enjana be izay itiavana any amin'ny faritany ianao malagasy hoe tafita fizany tsy malalanao aty ngazy fiainana. Tsisy izay tsy malala ny tontolo voamany ianao aty. Tsisy miafon'izany aty. Dia lasa fimezana fotsiny satria zay le malagasy aty ny ankabeazany, tsy ny ankabeazany fa ny sasany maro dia maro kosa aloha. Rehefa amina fietsiketsehana lanonana ohatran'ireny dia tena miseho daholo hoe zany tena zazy hoe filôma ozy ny fitenenan'izay. Matimatika ambo amin'ny tsisy dikany. Tsy hitanao hoe olona lahasaiza akory, tsy misy hoe tsisy valera be manina akory. Fa dia miseho milay. Matimatika ambo fotsiny a. Fomba firesaka izany moa dia tena ozy ianao hoe ty ve ny tompon'ny la Frantsa sa ty ve ny tompon'ny Eropa. Fa zao a, zavatra tiako tenenina aminareo. Izao zavatra zao ny ahitana hoe atraiza ny toe-tsainay. Zara miteny ara olona. Nametraka fanontaniana amin'izao fotoana izao hoe ilaina ve ny miady ao Madagasikara. Inona mbola antenaina amin'ny firenena io? Zavatra farany bitika ohatr'izao raha tsisy firaisan-kina ka inona no antenainao? Nametraka fanontaniana amin'izao fotoana izao. Betsaka ny mahalala aty fantatr'ireo tsara ny fiainako. Za tsy milionera fa za koa tsy mitrongo voahomana. Za manana ny fiainako milamina tsara. Manana fiainana vola ho raisiko ny tianareo tenenina mbola betsaka noho ny karaman'io filoham-pirenenareo io raha samy vola madio ny tenenina. Fa za tompo tsy matikambo amin'izany hoe mizezizesteran'ny tanàna mandeha mampidera amin'ny olona hoe za zao. Tiako tenenina mijoro aho satria ny antony azy mampalahelo aho mpiray-tany razana amiko. Mampalahelo aho le vahoaka. Mampalahelo aho ny fiainana ampiainana an'le vahoaka. Tsy le faty olona ihany no mampalahelo fa le fiainana akapobeany mahitsy. Masisisiso ny malagasy satria tsisy rano. Miainao anatin'ny aizana satria tsisy jiro, tapaka matetika ny jiro. Tsy avela mivory, tsy avela miteny. Sakatsakana ny fahalalahany. Efa niteny aho fa rehefa kelikely eo fiangonana. Ianareo fiangonana ampiatsara velatsireo mbony ho avy ny ianareo. Fa ho avy ny fa misy lalàna fa mandendehana tsy azo atao intsony mivorivory. Ianareo ny mpamoromoro vahoaka. Any amin'ny fiangonanareo isan-kalady any ho avy amin'izay koa ny ianareo. Tadidio izay teniko izay. Tsisy fahalalahana intsony ny malagasy satria maninona? Tsy mbola nahita mpitondra sary tahotra sy tena hoe mpitondra sary mahavoatin'ity fitondrany ity a. Ozana mika hoe izo ny enjehana, izo ny vonoana raha tiana vonoana. Raha tena mafy ianao raha angaty araka le teny namako kito izay mba mandana kely hoe ngama dia makeny analakely tsisy mpiambina dia jerena. Fa vola amina miliara maro anie no lanina ho fiarovana an'ireo olona ireo fotsiny. Izy miaramila natao hiary vahoaka indray no lasa arovanako. Aiza raha angaty misy an'izany firenenina misy an'izany. Mpitondra faran'izay sary tahotra. Mpiandry ianao nefa matahotra fahafatesana. Normaly ianao raha matahotra fahafatesana satria fantatro ihany koa ny lalana andehananao e. Rehefa maty ianao fantatro tsara mihitsy hiazakazaka ry amin'ny fanendasan'olona ry ianao. Lasa kitozy ianao. Barbecue any amin'ny enfer ozy ny fitenenan'izay. Fa ty olona be dia be io tsy avelan'Andriamanitra amin'izao fotsiny io e. Samy kristianina tsika. Samy kristianina tsika, samy mahafantatra an'izany ain'olombelona zany. Fa tsy avelan'Andriamanitra hipetrapetra-potsiny amin'izao io.
fa mbola hiala ity daholo nareo rehetrarehetra reo, hiala ity nareo reo de ho hitanareo tsara zany. Ny zavatra tiako tenenina aminareo ty zao re olona, malahelo teny aminareo miresaka aminareo zao, fa tena miala alahelo arahan-katezerana tezitra satria maninona, sika malagasy zany tena diso befetanam-po fotsiny, fa tsy mba mahay mandray adidy na andraikitra na de faran'izay bitika indrindra fiaraha-morony de taviko aminareo re olona, fiaraha-miory amin'ireo mpiray tanin-drazana amintsika. Zay fotsiny no de taviko taminareo, mba misy ve nanao an'izany? Tsy nisy. Za manokana de rehefa tsy hanao ny hafa tsy hifanjanana zany. Miarakory aminareo raha misy aminareo fianakaviana manamanjo mijery an'izao video zao. Miarakory aminareo ary tena sincère zany fiarahako miory zany. Ary mampahery anareo fantatro tsara ny vidin'ny lanja ny aina amintsika olombelona. Voaingana no lasa ny reniko, maty ny reniko, fa hitako ny fahoriana ny ainako tamin'izany. Tsy ny afaka nandevina, tsy afaka nandevina ny olana fa le fisarahana tetỳ tany. Tsy verina tsony zay lasa, tsy miverina tsony. Raha mba hoe matina retina sy ana moa zany eny efa voatranahary zany e. Fa le matiny vonon'ny jivanina, natao sorona, noritina ny rany, de rehefa maty de natsipotsipy fotsiny any anaty dalina na ohatran'ireny vatina alika reny le malagasy. Zany ve re olona? Za ahoana moa tsy alahilovako amin'izany? Ahoana tsy atezitra amin'izany? Ka de miara-ory aminareo mahereza. Fa io rehefa tsisy vokany etỳ tany, misy vokany io any amin'ny fahafatesana any. Tsy maintsy misy vokany io any amin'ny fahafatesana any. Atsipoko an'ireo olona manao an'io zavatra io. Tsy afa-bela amin'io nareo. Zay tiako tenenina androany. Mahereza. Ho an'ireo malagasy mbola azo ampaherezana. Sokafo ny maso an'ireo mbola afaka misoka manokatra maso, mbola manana maso afaka mijery. Sokafo ny sofina ho an'ireo olona mbola manan-tsofina afaka miaina. Fa raha misy ianareo miteny hoe tsy ilaina tsony, zay mbola niteneniko teo hoe zany hoe mametraka fanontaniana ilaina ve no manohy an'izao sa tsy ilaina. Za tsy misy zavatra tadiaviko mihitsy amin'ny firenena io za tsy mitady tombony, tsy mitady vola, tsy mitady inonina. Fa rozy nareo hoe tsy ilaina tsony fa mety be fiainanay ny tompoko ekeko ary ajaiko. Misy ireo olona zay fatritran'olona farazay fakofakon'olona, mpiteny ratsy mpanompo, fakon'olona ho satria compte fake. Milaza hoe mety ny fiainany nefa ny olona mangazo raha tsy voavidinareo. Fa miandry 5,000 mendy vorontsilozo nareo anompanopa olona atao amin'ny Facebook. Misy ireo tezitra amin'izao fotoan'izao mandefa mesazy ry amiko miteny raha demokraty alahy de mba sokafo de aveloza iteny fa maninona ny amehan'ny lalana anopa sy teny ratsy ao anatin'ny publication. Zany ka mila ny lahy mijery. Tsy mila nareo na elahy na vehivavy, tsy mila nareo manana mpanaraka 68,000 no mpanaraka ao. Tsy miendrika opa sy teny ratsy reo. No tezaiko amin'ny resaka fa tsy fitenenan ratsy reny olona reny. Ka tsy ela isany, tsy ianareo mihitsy akory mameko sehatra iteny ratsy zany ny toe-tsainareo. Araka ny teny avoaka amin'ny vavanareo ihany itsaran'ny olona nareo sy ny ao anatin'ny mokondohanareo. Feno ny zavatra tenen'ny vavanareo ao anatin'ny sainareo. Teny ratsy ny tianareo velomana, mitenena ratsy nga misy olan'izany. Fa ny mpana mety aminareo mpa nga misy olan'izany. Fa aza tezitra rehefa tsaratsarain'ny olona hoe fakofakon'olona. Aza tezitra. Fa tsy ao anatin'ny publicationko mihitsy ny afahanareo manao an'izany. Za tsy mila komantera be dia be ho an'ny olona tsy vanina. Sy olona fantatro fa tokony hametraka komantera ihany ny afaka mametraka komantera. Ary mbola tsy vaniko koa zany fa raha mbola misy namako ary indray miteniteny foana. Na namako ary izy dia soroka. Tsy mety amiko zany fitenena ratsy sy fifanompana zany. Tiako fantatrareo zany zavatra zany. Zay fa dia mahereza ny malagasy ho an'izay mbola azo ampaherezana. Samotain'Andriamanitra daholo.